Miarabantsika mpiray-tanindrazana amin'izao asabotsy maraina zao. Fa somary afapana ny resaka atao androany satria resaka aminareo sujet anankiray izay tena hoe mamoehatra ny filazana azy. Satria tena voapirofo tanteraka amin'ity zavatra ho lazaiko ity fa tena jilaham-boto, jilaham-bavo, mpangalatra, tsisy ninona fa tsy hoe manatanteraka an'le mission nampanovina azy ireo izy ireo dia le hoe handroba sy hanimba faran'izay zoko indrindra ny andreo mpandraharaha malagasy, indrindraindrindra moa ireo mpandraharaha avy ao Antananarivo satria tsisy afaka andahan' izany tsika fa mpandraharaha avy ao Antananarivo daholo ireo enjehana simbasimbaina amin'izao fotoana izao. Za tsy miraharaha izay politika ihany tsy aferako izany fa ny zava-misy dia izay lazaiko anareo izay. Androany dia resaka manokana momba ny afera Sodiato. Mety hiteny indray nareo hoe ny sasany moa zany fa tsy nareo mahalala tsara ny fomba fisainako hoe ena azo vola be sy ny karazany. Za moa zany rehefa miresaka zavatra ray dia manao fanadihadiana ary maka information, maka renseignement alohan'ny itenenana mba tsy itenenana foana. Dia avy eo misy anarana vaoaka rehefa avy eo dia anjaranareo amin'izay no mahafantatra hoe ay ve zany no fandehan'io e. Resaka Sodiato io raha tianareo fantatra zany, io moa mampiazakazaka ankialavorotsiloza sy ry Daya tamin'ny fotoana androny ahoana ny hamerenana ny vola be an'ny Ngara-Vatomanga tsy ho an'ny firenena fa ho azy, ho ataony any am-paosiny. Ary rehefa tsy tanteraka izay dia io amin'izay napetraka amin'izay nalefa amin'izay le raha hoe perquisition an'ny Sodiato. Natao perquisition imbe dehibe zany Sodiato zany hoe itadiavana vola, itadiavana ina fa zao isaky ny mandalo ry zareo dia mandroaka fananana, rofony zareo ny fiara rehetrarehetra, ny moto amin'ny chiffrenareo hoe fiara 200 indray nalaina tao anatina ray alina fotsiny, nivezivezen'ny taomina tamin'ireny le camion ana dépanneur reny no mibatana an'izany zavatra izany. Dia toy izany koa ka ny moto. Iza ny olona nanatanteraka an'izany ary mbola jereko teneniko anareo ny toy an'le tantara. Nisy an'le José le sipan'ny kialavorotsiloza io. Fanontanianareo aloha ny apetrako aminareo manam-pahefana polisy moa zany na miaramila na zandary tsy haiko. Inona kay ny gradiny José dia inona ny anjara asany eo amin'ny fitandrona filaminana sa mpiasan'ny fitsarana ve sa inona huissier ve sa inona. Fa nahoana no indrangaha iny tsy maintsy eo foana rehefa misy ny perquisition atao na fisamborana olona atao dia izy no mibaiko an'ireo polisy kely mampalahelo kely tsy ampy sakafo izy no mibaiko an'ireo anatanteraka an'izany fikasan-dratsiny zany. Dia fa hita fa alatra be sy ny karazan'ireo. Efa teneniko taminareo teto le hoe rehefa nanao perquisition Sodiato izy hatramina kilalao anankizy anie batain'ireo le olona reo mahambanoana tena hoe tsy ampy sakafo reo olona tena hoe tsy olona tena hoe tsy haiko za aloha tsy afaka hiteny intsony hoe mbola olombelona manao zany. Akilalao anankizy ny nangalarina fiaran-jatony maro nalaina daholo, vilia vilany tsy haiko hoe inona ny ifandraisany zany amin'ny resaka fanonganam-panjakana. Ny vilia sy ny vilany ve afaka manonga-panjakana sa entina hanonganam-panjakana tsy haiko aloha. Fa dia izay ny zava-nisy nitomina daholo zay zavatra rehetra azo nitomina ary nivezivezy matetika atao ry zareo. Ny zavatra ray tena nisongadina ary tiako hisarihana ny sainareo dia zao: nisy perquisition tamina toerana ray tao avarabaratra Antananarivo tao, nidediavana basy izy io hoe napiditra fitaovam-piadiana na hoe vaika Ngara-Vatomanga dia nafenina. Zao ny fandehan'izy rehefa natao ny fanadihadiana zany. Fantatritsika tsara fa ny Sodiato dia nanana an'le hoe ohatran'ny hoe karazana sécurité privée zany, sécurité privée miaro ny fananan'ny groupe Sodiato ray manontolo zany dia nanana autorisation de port d'arme ry zareo satria nanana pistolet ny mpiambina tsirairay avy ny agent de sécurité tamin'izany fotoana zany, tamin'ny Sodiato tamin'izany fotoana zany. Dia rehefa tonga reto jilamboto sy jilambavy reto dia lasa kialavorotsiloza naniraka any colonel Jaofara sy José. Reo zany ao foana nanao pression ny sécurité tao amin'ny Sodiato ny teny hoe aiza ny basy, avoay le basy.
de mazava ho azy moa reo mpiasa reo tsy afaky hiteny tsy tonga de teny hoe zao fa noporetina de ny inona ny zavatra natao ozy nareo ary ho avoakako ny sariny zany amy manaraka fa tsy hoe teniteneniko foana fotsiny zay le teneko hoe za raha manao investigation de misy porofo fa ho avoakako daholo zany na ny sariny colonel Jofary io ary ho avoakako eto, ny sariny José io ho avoakako eto, fa nodorany zareo no mahalelany filahiny le chef de sécurité taon'ny Sodiaty afahany mamoaka ny information hoe arimo misy azy. Nisy tam'izany koa nitapahany tongony, misy sary daholo zany tsy zavatra foroniny zany avoakako aminareo a zany na de ataotsika hoe hodiniana aloha ahoana fomba moana zany amy Facebook satria indraindray mety mahatoana ny olona zany de mety hatonga ny Facebook koa ibety moa zany filaza azy fa nisy fandratrana olona maro tao amin'io fitadiavana basy io, zay basy ara-dalàna, nisy autorisation de port d'arme nangatahan'le société Sodiaty zany de ara-dalàna tsara. De natory le chef de sécurité le toerana nisy an'le basy pistolet 30 no nalaina tam'izany fotoana zany. Ny zavatra nisy tamin'iny fotoana nangalana an'le pistolet 30 iny nandorana ny patte d'éléphant le ministère-ny intérieur zay tany amin'ny étage nisy ny document misy ny autorisation na port d'arme. Zany hoe tsisy fifandrifinjavatra zany fa tena fananina natao hoe nodorany fananin'ireo nodorana zany iny ministère intérieur iny atao amin'ny section port d'arme, autorisation na port d'arme mba afahanjareo mamily an'le basy ho anazy. Ary am'izao fotoana zao tsy hita tsony reo basy 30 reo tsy hita fa reo basy 30 reo ny ampiasaina manao opération am'izao fotoana zao mamaky azy zavatra rehetrarehetra tiana vakina opération rehetrarehetra tao kala vorondolo vorontsolozy iny eo ambadiky zany rehetrarehetra zany. Za tena miteny anareo azany ary tsy maintsy tratra izy satria ny antony zany zavatra zany tsy zarery ny malalan'zany daholo ny tompona ndraikitra ny gendarmerie ny olona mpanao famakafakana ao Madagasikara ny amin'ny resaka adeloka be vava. Am'izao fotoana zao moa mbola samy mangina daholo fa io rehefa mipoaka eo sary-bolany tantara be io fa zay zavatra zay tiako ampahafantarina anareo. Inona ary ny zavatra misy ny atao hoe aray ao Madagasikara zay. Io aray io dikany hoe de hoe agence de recouvrement des avoirs illicites, zany hoe io zany ohatrany hoe natsangana ohatrany araka tamin'ny baibianko samifina hoe afahana maka an'zay vola rehetrarehetra fa nodikidonam-bola sy ny karazana. Ok, ara-dalàna izy hatreo fa ny olana am'izao fotoana zao de io aray io mihitsy io agence io mihitsy am'izao fotoana zao no misele zany hoe mampikatso na mame moa zany ny fiariny fananany Sodiaty zay mbola tsy voasamby azonjareo de alainy zareo arak'izay tiany atao de fampizarazarainy izy menakavy le fiara aizako hatramina fiara voiture électrique avy de alainy zareo na de fa hoe tsisy baterie raha tao anatiny de amidiny de hita eny atseny eny le tomobile misy parka angezabe zay ao amin'ny diksa ina misy azy parka be de misy tomobile be de be ao. Ny akabeazan'ireo fiara reo de fiarany Sodiaty nahodiny reto olona tsisy ilavana azy mpangalatra reto de misy efa olona koa natokany zareo ivaritra an'izany fotsiny. Zay zany hoe ny aray zany hoe karazana zany bianko samifina zany am'izao fotoana zao no miraitsy kombakomba mivaritra ny fananany Sodiaty. De ny zavatra ny olana nefany de zao tadiditsika tsara ny tenin'ny rain'le kely le PM anareo iny hoe io ne tsy voatery fa vita fitsarana voalaina ny fananan'le olona. Orangaty chef de l'administration fe anao de miteniteny foana ohatry zany. Ny zavatra tompoko ny société tompoko rehefa vita fitsarana rehefa mieloka rehefa fantatra fa mieloka ary nanao adosoana zay ny olona zay anao vavaka mirécupérer zay tokony ho azonao récupérer na hoe tia nialatra fa ny Sodiaty ane mbola tsy mandalo fitsarana taizany nisy fitsarana Sodiaty mbola tsy nisy eritserity na ny tany Maurice ary lazaina fa hoe nisy vola be ho averina sy ny karazany fa ny raha vatomanga ane mbola tsy voatsara hatram'izao tsy mbola misy ary ny fanjakana maorisiana tsy mbola niteny mihitsy hoe alainay na alay tsy mbola nisy fangalam-bola zany fa nizeleny fotsiny le compte fa tsy nalainy fa ny andreto olona tena olona jivanona mpangalatra reto
nalainy daholo ny compte hatrany amin'ny banky compte bancaire ary tadidio tsara mihitsy fa ny aray ny pak ny pôle anti corruption mihitsy a no maka ny 25 millions d'euros amin'ny groupe Sodiaty am'izao fotoana zao nalainy zareo tsy fantatra hoe nataony aiza. Tsisy fitsarana tsisy valim-pitsarana manamarina fa hoe voasazany Sodiaty kanefa de nalainy zareo le izy. Dika mazava tsara zany a fa ny anti-corruption ndray no manao corruption satria jilamboto daholo e zay le izy efa fanjaka-jilamboto efa fanjakana mpangalatra e de moa de avadika ao anatina lalàna le izy de zay ny zava-misy fa zany rehetrarehetra zany inona fetrakan'zany de voatery le société nandroka mpiasa amina arivony maro satria tsy voalotsony ny karama tsy voalotsony ny karama le mpiasa satria niezaka ihany no ny tompony zany mba nanao ezaka hoe afana mandoa fa tsy vola mitotona io moa matetika zany a par virement bancaire any amin'ny banky volany amin'ny banky no andoavana karama zay ny amin'ny règlement am'ireny société reny fa zay vola mitotona amin'ny banky tonga de lasa andrele tsy vanina zay mitotona amin'ny banky lasa andrele tsy vanina tsy voalotsony ara ny karama ampiasa am'izao fotoana zao de zay zavatra zay a no nanovana andreny le am'izay le hoe ho administrena ny groupe Sodiaty eto ary le izy a mialatsiny am'la raha jovial fa ilahy matsy monsieur milay hoe za tsy mahalala an'zany fa no démenti a jugement a zany hoe fitsarana zany fitsarana napetrapetraka vorontsoloza vorondolo io a nanao an'le jugement CSCA zay moa le izy sa inona fa numéro 148 CSCA du 8 mai 2026 a no namoana hoe Ngia Jovial Serge no apetraka ho administrateur ny groupe Sodiaty. De mbola sahiteny vela hoe tsy mahalala zany fitsarana zay ary mbola teneko ny antony ametrahana an'lahy eo raha mbola de tavolo fantatro tsara mihitsy ninona ny relation an'lahy amin'ny vorotsiloza fa tsy hiteny an'izany aloha androany fa miandry ny réaction an'lahy satria fara zay enatra ho anay diaspora io zavatra ataon'lahy io hoe olona mba nieritseretina mba hisy valeur mba olona mana intégrité inona ay tena zany ve tena miteny an'lava hosahirana ihany aloha lahy za tena miteny niriko fotsiny de hoe asa maro ny lahy andany itoeran'io satria vita ny carrière politique an'lahy vita nany honneur an'lahy raha vita satria mazava be zany mazava be hoe maninona ikala vorondolo vorotsolozo iny ametraka an'lahy ao satria mazava be ity no alaina am'izay ny zavatra rehetrarehetra ambony mbola tsy azo amin'io resaka Sodiaty io zay zavatra zay zany a mila fantatritsika vahoaka zany fa tsy mandehandeha fotsiny io a de toy zany koa le hoe tovoratovaroso nisy koa jugement na fitsarana napetraka atao da hoe izy ndray no mitondra itovorotovaroso hoe inona ny fahaizany sy fahalalany tsy haiko aloha tsy fantatro fa épicerie gasy ny alalana n'iny olona iny taty olona mampime iny fa tsy hoe olona ina fa olona mileladelaka fotsiny zay nahitahita lalana atao amin'ny any fitondrana jonary mampianina de zay de io ndray moa na ikilkraduel de indray verina satria tonga ndray reto mpangalatra sy mpandroba mitovy am'reto fa olona tsy manana capacité inona tsy tiako tenena ny olona administrateur zany mantsy re olona de tokony hoe olona mba farafaratsy ny expert comptable économiste matanjaka be ohatr'izay mba ahafana manarina zavatra fa lery olona tsy hitako hoe inona épicerie gasy kely tary maty momoka kely ery no tantanan'lahy de Sodiaty aviation no tantanan'lahy de inona gaboraraka zay tiany zareo anaovana jet privé tsika nantany jet privé aniza reny androanina volamena reny jet privé any Sodiaty reny ampiasaina hoentina mivezivezy mandeha makany Dubai anondranana volamena reny raha tianareo fantatra zay ny ifandraisan'io zavatra rehetrarehetra io rehefa inona am'izay raha ny société no administrena na anendreny ny fanjakana administrateur igerea sy hitondra le société zany raha société privé izy satria eo ny resaka zao ny société privé tompoko raha ohatra ka hoe manana difficulté financière na hoe tsy manana fahafahana intsony mandoa ny volam-panjakana ny etra-panjakana de misy fetraka ihany koa amin'ny resaka karama mampiasa sy ny karazany a de afaka nommer administrateur ny fanjakana zay le izy a ny ministère ny économie moa raha tsy diso any miandraikitra an'izany zavatra zany fa eto le zavatra tsy zay mahitsy ny Sodiaty de société natanjaka be
natanjaka be tena hoe nanam-bola vonavolo foana mitrosa sy ny etra-panjakana sy voalohany foana zany ary na voalo karama foana na de tao anatin'izao fanagiazana ny 25 millions d'euros zao ara mbola naizaka nandoa karama ihany zareo fa rehefa hitan'zareo fa ohatrany tsy vita mihitsy ny ametrahana ino misy ty administrateur provisoire ahafahana manao ampimambalearenan'olona de niforiporonina daholy am'izay ty rehetrarehetra ty de niditra tsehatra am'izay ny aray le niteneniko anareo teo nanao an'zay fomba rehetrarehetra fangalarana mamoehatra ho araky ny teniko tena mamoehatra hoe zany ve no resaka ady amin'ny kolokolo sy ny avoary illicite mbola tsy vita fitsarana de iny ianao miroboka de zarazarainy izy menakavy to le fiaran'olona zany tena marina zany fa tsy zavatra foroko aminareo zany a zarazarainy izy meny taterina tam'le camion fitondrana fiaram-panina reno a zay no mitondrana le fiaran'olona tao nirofona daholy zay azo nirofona rehetrarehetra tafiditra am'zany koa mipaka zany mo de pôlo anti-corruption fa mpangalatra alika maty reo tena malatsiny am'le fitenenana fa tena mpangalatra reo no tena fototry ny fangalarana Madagasikara ao na mibiany koa zany izany tsy nalala zany ditanao ritareo tsara zao raha nyle kely amin'ny premier ministre olona taizy samifinina ny inona ny vitany tamin'izy tao samifinina tsisy ininona nitsingalambongidina fotsiny izy tao ny stilitila fotsiny fa tsisy ininona vitany tao raha nanao izy fa beribe reo karanareo no nigadra raha nanao izy fa tsy nanao nininona izy zay natonga an'ireo karanareo manjaka tokana am'izao fotoana zao Madagasikara ny zavatra tiako tenenina aminareo zany de zao io zavatra rehetrarehetra misy ao Madagasikara io de mission nomenan'ireo olona reo mbola lazaiko anareo hoe izany namena mission aloha fa manatanteraka an'izay amin'ny atsakany sy andava mihitsy reo manao alatra faran'izay zokony raha tsika mahita tsara ary navoakako andrambo le hoe mahazo angara-betsaroana tsefa za tena miteny anareo fianakaviana ny orokotitra tsy samy teny elezy tsy samy teny elezy fa za kosa aloha za rehefa mahazo information zava-dozotra zany de teneniko fa intelo ny alaina le olona toa tsefa tao intelo ny alaina satria nopozinina ny raharara betsaroana raha tianareo fantatra tsisy resaka politika zany io tsisy resaka fa resaka ny foronina fotsiny fanonganam-panjakana fa inona ny tena tanjony kara volontsoloza ao anatiny io aka ny fananany rabetsaroana koa aka ny fananany rabetsaroana zany hoe terena le olona zany ame miliara tsy taditsena tsy zany ny zava-misy ao Madagasikara ny aranahititsika le fampankinantrano nataondry José tam'le nanao perquisition ny zanaky ngara-betsaroana tady dio fa ny zanaky ngara-betsaroana de avocate ny vady ny architecte zany hoe olona tsy sidirany mapolitika tsy manao ininona rehefa nanao perquisition imbe de be to amin'iny toeran'indry zareo tsy nahita nininona fa ai ny antony natongavany tao anangona am'izay akan'izay tiany alaina de zao fetsy le olona de nafen'le olona ny lakilean'ny fiarany rehetrarehetra nafen'le olona nisy nakasary moa tamin'iny de nampiseho hoe zao daholo le izy nanao karazana compte rendu tamin'ny kialavorotsoloza hoe reto ny misy ato de inona ny zavatra miseho am'izao fotoana zao nametraka condition hoe kialavorotsoloza tena zay accusation ty ataoko ty nanao condition izy hoe raha omenareo anay reo fiara reo raha avokate raha ranjorovera sy navy hitatsika tao de janony ty raha ty zany hoe zay zany le zava-misy eo Madagasikara omena ny kialavorotsoloza ondreo fiara rehetrarehetra reo de mangina milamina ny toetra raha zany ene zany zava-misy eo Madagasikara am'izao fotoana zao ka olona gadra lava olona gadra lava ne iny raha matoa iny de olona mbola gadra iny olona gadra lava eo ve ny ataonao ministra de ahoana raha moa tsy ohatr'izay le zavatra misy eto am'izay de mitodika nga mpiandry osy zao lesile izy zao za malala tsara hoe ina ny olana eo aminao sy ny FLM am'izao fotoana zao satria ny FLM de tsy manaiky intsony an'izao zava-misy zao afa baraka ny FLM am'izao hoe enao ny mpiandry ny FLM am'rehare hoe mpiandry nefa nisy zao ny zavatra misy efa mba nananatra ny FLM tam'zany tiako fantatra reo vahoaka zany nananatra ny Mikael ny fiangon'ny président ny FLM ny transitera président fiangon'ny FLM hoe ajanao ny zavatra ataonareo io fa tsy mety io zavatra ataonao io de nanda Mikael de nanomboka tam'izay de niteny ny FLM hoe tsy mitondra intsony mampiandry ny FLM ianao tsy mitondra intsony anaran'ny FLM ianao satria enatra ho anay ianao zay natonga ny FLM tsy nanatrika isan'ny tsy nanatrika intsony an'le resaka hoe concertation nationale sy ny karazany iny satria vaky tanteraka tapaka vaky ny ady tapaka tanteraka ny de eto mitodika amin'nga kely zao fa mbola mieritreritra iaina firy taona eto ambonin'ny tany moa ianao ry zandry
zay fotsiny nyfanontaniana ianao mahalala fa tsy hoe tsy mahalala za mino fa tsy nanaonao foana ny fifoazany FLM isan'ny tena hoe enjana indrindra ny fidirana fifoazany FLM zany tsy azo anaovana kolokolo zany za zany ino fa hoe tena nanaraka ny an-tanatohatra rehetra ianao mpampiandry anao fa mahafantatra tsara zany hoe inona ny efaranareo zao famonon'olona zao ve noentinao andrasanao fitsarana any an-danitra zao zavatra zao zao alatra be vavy zao zavatra tena hoe mampiseho rehetrarehetra ny asan'ny devoly tena hoe nataonareo fanjakan'ny devoly Madagasikara zao ve zava-misy de mieritreritra ve nga fa ho afamaina mieritreritra mbola iaina firy taona nga fanontaniana aloha zay mba leo fahasolavitra le saina fa raha tsy tonga saina am'izao tsy tonga saina tsony rikala vorotsiloza efa mivarotra fanahy tamin'ny devoly olona mamindrongony reny ianteherana tena mampalahelo izy jereo zay zavatra miseho rehetrarehetra tsisy afa-tsy skandale amiako indray nareo io resaka fametrahana sokatra io fametrahana sokatra eo amin'ny trikanjany 13 mai io inona ny dikan'io any am'zareo any atsimo any ny sokatra rehefa misy sokatra hony ao amin'ny tokantrano anankiray de milaza zany hoe tsy azo ohatrany hoe karazana ody iny zany afahana miaro an'le tokantrano mba tsy hoe isy olona nao ratsy ohatrotr' zany de misy sokatra ao anatina tokantrano zay mihitsy mo fomba any hoe rehefa misy sokatra ao tokantrano de miady de ohatrany hoe karazana ody gasy iny zany afahana miaro ny tena fa io napetraka mivandravandra io amin'ny 13 mai io de mieritreritrynareo resaka kolotsaina io resaka ody gasy tena ody gasy mihitsy io izana hoe erovana hony an'le fanjakana hitanareo am'zany tena olona mpiandroso aizako koa nisy zany hoe asiana sokatra eo de tena tsy matakatra mihitsy le malagasy fa voatery manazavanareo an'zany zavatra zany fa taro ny fomba nrazana malagasy de fantatrareo ny heviny fa tsisy sokatra petrapetraka fa maninona ny sokatra fa gna sokatra ko ihany angany zavatra mampalaza ny Madagasikara fa maninona tsy sifaka tsy naninona tsy lemiraina naninona tsy PDB Madagasikara ane manan-karena zavatra anyne fa maninona tsy zany fa naninona ny sokatra principalement sokatra ny natao teo mazava be zany le izy fa misy fatahorana ao anatin'le izy fatahoran'ireo ialo amin'ny toeran'io de apetraka daholo zao ody rehetrarehetra zao fenona ody Madagasikara efa fanjakan'ny devoly eo Madagasikara am'izao fotoana zao mangina daholo moa ny rehetrarehetra mangina ny mpitondra fivavahana mangina ny tafika sasatsasany mangina daholo satria ny antony ohatrany hoe olona tratrany be manaiky zany olona zay ohatrany tratrany be manaiky fa ohatrany tratran'ody daholo zany menimenina fa ohatrany hoe tsisy inenina azo atao fa de zay zany le iziko fa ny zavatra lazaina rehetrarehetra zava-doza amina tambo zay tsy hitondra soa an'ny firenena zavatra ny tany saiko anao rehetrarehetra fa raharasodiaty moa nanomboako azy fa tsisy alabritsony am'izao fotoana zao maninona no miteny fa maninona reo elita merina am'izay zao ny enjehana nisy fotoana tamin'ny voalohany tamin'ny fotoana andra nefa ny teno nanomboka tany amin'ny ara-valomanana an'io zavatra io ny sombaina ny tiako iza moa zany reo olona rehetrarehetra ny tany saiko nisy fotoana nanonona anaran'olona be de be hoe ravalomana ravatomanga ramarsone be de be zany olona avy ao an-Tananarivo daholo eny ny akabeaza ndreo nanangana société nampiasa olona amina rivony tao Madagasikara tsy sanatria manao tsinitsinina akory ny olona any faritra fa zany ny réalité tsy resaka tribalisme filazana zany réalité tsy maintsy lazaina zany fa aiza daholo reo olona reo am'izao fotoana zao akoatra ny ara-valomanana zay voatery tsy maintsy misilelaka am'ireo satria miaro an'le tiko zany koa loha tsy hotafarina ohatrany talohatsony tsy possible tsony zany fa de hoe mba ohatra mivelona fotsiny aloha tsy possible tsony zany verina amin'ny heriny tiko vita teo tanteraka any amin'iny ary tsy avelan'ireo vita ho tavavoaka zany tiko fa jerevy tsara fa lasa am'izao ngara vatomagna moa de fa mihinana any Maurice inga nainandre titoaina zay fianakaviana randre titoaina tsy zay tsy nalana zany natanjaka zany to Madagasikara lasa mitsoka ingara betsaroana io hitatsika fa mialainao tsy efa io ny ngara-marsona moa de fa iny fa hita tanteraka ny fianakaviana ra-marsona zany rehetrarehetra zany de tokony atonga saina antsika efa maninona ny elita gasy rehetrarehetra no nosombaina fananina ny sombaina mazava be tompoko ny karana nefa manomboka am'izay maka ny zavatra rehetrarehetra zay natsangany malagasy de zay tsy io sodiaty mieritreritra nareo hoe mbola ijoro vonoiny io tsisy olona mpangalatra io
tsisy ataon'ireo fa tsy ny angalatra ny andrava ny amotika zay ny ataon'ireo de rehefa fahita le société de akatony tsisy raha reny olona amilarivo ny velomy tsisy raha rainy an'zany zany zavatra zany mila fantatrareo zany ka de zay ny tiako tenenina amin'ny androany resaka sody aty io aza mieritreritra nareo hoe angara vatomangy de tsy maninona va zay tiany atao za toko de tsotra be fomba fijeriko na raha vatomangy io na raha valomanana io na izy io na izy io na izy io reny olona reny a nampiasan'ny sainy matoa tonga tamin'ny toerana nisy azy na inona teneninareo na inona teneninareo hoe nampiasan'ny sainy nisy fahaizana tao no mety izy fa metsifetsena sika fa iza ny business manina tsy manao afetsifetsena moa tsisy fa ny zava-dehibe fotsiny hoe afetsifetsena ho azy manokana ve sa mba nyzarainy tamin'ny hafa le izy zay ny tsy itovizany le izy amiko de direct ny olona ohatrany reny satria namelona fianakaviana amin'ny arivo maro zay fa am'izao fotoan'izao lazaina fa PDG ny Daya mba firy moa ny olona ampiasain'ny Daya firy mba valio amiko hoe valio zay mahasamby tena zany firy ny olona velomin'ny Daya firy fa tsy reo fatifatim-behivavy sipasipa zay ny atao famelomana andreo zavatra misy am'izao fotoan'izao